feno fifaliana ny fo satria nomen'Andriamanitra tombotsoa ary fitahina manokana ilay isika dia afaka miaona, afaka manohy ity dinidinika izay iarahana ity, mitondra ilay lohateny hoe ny fitantanana, ny baiboly ny fitantanana ary ny famonjena. Androany tsika no hiditra amin'ny fizarana fahatelo ny fizarana faharoa raha atsotsika jeritodika kely dia ny resaka ny tontolo rava noho ny fahotana sy ireo fitotonganana ara-pitondran-tena maro isan-karazany ilay tontolo izay nivoaka avy teo am-pelotan'Andriamanitra tsara indrindra ary dia iarahantsika mahita ny toe-javatra misy amin'izao fotoana izao fa saika mitaraina avokoa ny rehetra ny zavaboary rehetra manoloana nyreny olana sy fahasombana izay nateraky ny fahotana ireny. Manohy ny dinidinika isika eto indrindra ny pasteur Andriamparatiana Fanera izay miaraka amintsika mianatra ny ten'Andriamanitra araisina ampifaliana izy. Miarabanao tompoko, tonga sondray atao anatin'ny fandarantsika. Miarabanao namanadinao ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra indray tafaraka amin'ny alalan'izao fiaramandinika ny ten'Andriamanitra izao. Mino fa mahalinanao ny tohin'ny fandarantsika, mahalinan'ireo namana teknisianina ihany koa izay manao ny ainy tsy ho zavatra, manatsara ny fifandraisantsika mba ho voarainao tsara ny afara tia kampitaina na ara-peo zany na ara-tsary ihany koa. Mitohy ary ny dinidinika antsika, inona no azo ambara atolotra ny mpanaraka ny fandaranay pasteur? Ia, fampitohy amin'ilay lohateny faharoa ilay dinika fahatelo namanadinao dia le hoe avaozina ny zavatra rehetra. Zay ilay lohatentsika androany. Zay lohatentsika amin'ity fizarana fahatelo ity. Raha ny resaka sy ny nijerentsika ilay fizarana faharoa hoe tontolo rava ilay tontolo. Efa voalasanao teo hoe noho ny fahotana. Fa ilay ten'Andriamanitra amin'ny Matio to fa 4:20 no tena tsara mihitsy ny ilazan'ny baiboly azy ny anton'le faharavana dia hoe noho ny habean'ny tsy fakataovan-dalàna. Ny habean'ny tsy fakataovan-dalàna. Ary izay tsy fakataovan-dalàna izay namanadinao dia miseho amin'ny endrika maro sy amin'ny lafiny maro eto amin'ity tontolo misy atsika ity. Na dia eo nivon'ny tokantrano azy ohatra dia manimba ny tokantrano ane rehefa miaino anatin'ny tsy fakataovan-dalàna leo nivon'ny tokantrano sady zay ohatra zany hoe resaka fanambadiana raha somary mamitina kely koa tsika satria hiditra amin'le hoe avaozina ny zavatra rehetra mantsy, avaozina ilay zavatra rehetra dia raha raisika kely fotsiny ohatra ny resaka fanambadiana, Andriamanitra dia nametraka tsara mihitsy ny lalàna mifeny fanambadiana. Satria izy namorona azy. Izy namorona azy. Ary mazava ilay tena amin'ny Genesis 1:7 hoe rehefa namorona ny olona araka ny endriny Andriamanitra dia lahy sy vavy no namoronany azy. Dia avy eo nametraka fitsipika Andriamanitra mifeny ilay fanambadiana. Amin'ny Genesis 2:4 malaza anazy dia hoe ary noho izany ny olona dia andao ny ray sy ny reniny dia hikamana amin'ny vadiny izy dia ho nofo ray ihany. Zavatra miseho ankehitriny satria tontolo rava zay le lohatentsika teo aloha noho ny habean'ny tsy fakataovan-dalàna. Rava ilay tontolo. Tahaka izany koa ny fanambadiana. Rava ny fanambadiana rehefa tsy arahana ny lalàna izay mifehy napetrak'Andriamanitra. Rehefa tsy arahana lahy ray sy vavy ray fa tsisy hoe fanampiny. Ka rehefa tsy arahan'ny olona zany le lalàna dia ravany le tontolo. Ary no amin'ny Matio 4:20 moa zany milaza n'io teny io hoe ny vokatry le haben'ny tsy fakataovan-dalàna izy dia miamangatsika ny fitiavany maro. Zay tsara azadiny fa ny fitiavana dia toetra n'Andriamanitra ny fitiavana. Sady zay raha jaona voalohany 4 no milaza anazy 9 Andriamanitra dia fitiavana. Toetra n'Andriamanitra ny fitiavana. Dia noho ny habean'ny tsy fakataovan-dalàna dia miaina ny fitiavana. Zany hoe miaina ilay toetra n'Andriamanitra
zay tsinona fa lay endrika zay namoronan'andriamanitra ny olona tany am-boalohany ila hoe araka ny endriny tahaka ny endriny araka ny tarehiny indrindra de hitanao na mandraitinao de miresaka ny anamantsika io zany fitantanana fitantanana sy ny famonjena fa ny olana rehetra zay miseho zany akehitriny zao de mifototra amin'io le voalaza teo Matthieu 7:20 io mifototra no nabiany tsy fankatoavan-dalàna de menany fitiavana miamangatsika miamangatsika rehefa tsisy fitiavana ntsony tompoko de ina moa zany ny zavatra iainany rehefa tsisy tsony miamangatsika le fitiavana de tsisy tsony ane na ny fiainanao tokantrano na ny fiainanao fiarahamonina tsy tena potika rehefa tsisy fitiavana sady zay ary raha somary iverenana kely le hoe tsy fankatao aman-dalàna de iny zany le voalazany Jaona voalohany 7 na manadinao 7 le milaza izy hoe ny ota no fandikana lalàna zay le izy de iny le nazavaitsika hoe le famaritana le hoe ota dia tsisy lalàna sans loi ozy izy anomos zay ny famaritana ny atao hoe ota ka ny toe-javatra misy zay mandrava n'le tontolo zay hitatsika ankehitriny dia noho ny tsify sy ny lalàna fa raha ny tena marina na manadinao tsy hoe tsisy lalàna fa lalàna misy ary lalàna de efa Andriamanitra nametraka azy hatrany voalohany ary tsy miova io lalàna io tsy hoe napetraka le lalàna de avy eo ozy izy Andriamanitra hita fa efa tsy mahasoa anareo tsony fa efa tafitra amin'ny fahotana ka de tsy ilaina tsony zany lalàna tsia mbola mipetraka mandrakariva le lalàna satria hitatsika tamin'ny fizarana teo aloha hoe Andriamanitra dia tsy miova sady zay tsy miova izy fa tsy hoe tsy misy lalàna ny tena zavatra misy fa tsy manaiky ho fezin'ny lalàna lalàna zany eo foana fa le olona zany dia tsy manaiky ho fezin'le lalàna izy zay le hoe tsy fankataovan-dalàna na hoe tsy fisy lalàna na hoe sans loi ozy izy tsika everina ho tsy misy le lalàna everina ho tsy misy le lalàna eto tsika miditra kely na manadinao na de eo amin'ny vatatsika azy zao tsara misy lalàna ane napetrak'Andriamanitra tsara momba ny tenatsika ity sady zany misy lalàna ny tenatsika ny vatatsika zany vatan'olombelona dina zavatra miseho rehefa hoe rava le tontolo rava tsy ny zavaboary zay hita maso ihany fa ny olombelona keo ane anisan'ny zavaboary zay noforoan'Andriamanitra de manahoana le olombelona kehitriny rava koa ane ny olombelona potike noho ny tsy fankataovan-dalàna de zay ny manimba le tenatsika tsy fankataovana le lalàna zay napetrak'Andriamanitra momba ny vatana de efa naka ohatra sika hoe ny vatatsika de misy lalàna mila miala sasatra i vatatsika io mila rano i vatatsika io ny atodoatsika dia mila oxygène no mamelona azy lalàna ny vatana ane zany kanefa ina zavatra miseho ankehitriny iverinao tsy misy le lalàna de tsika ihany no fiterany rehefa avy satria marary tsika le aosa sika zay le hoe ravan'le tontolo noho ny tsy fankataovan-dalàna de marina ny tenao de miaritra ny faravana sy ny fampotehana ny olombelona kanefa raha mba manaiky akatosy ilefitra eo amban'le lalàna zay napetrak'Andriamanitra dia ho afaka kokoa ny toe-javatra miova toe-javatra ary midy sika am'le fanavaozana zay zany le hoe ho avaozana zavatra rehetra de nijerevantsika tamin'ny teo aloha teo na manadinona hoe fa mivakitsika le toko sy andininy Romanina toko 12 ny andininy 2 de milaza hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao izy fa miova
amin'ny fanavaozana ny saina zay inona no vaosina voalohany ny saina ny saina ny mila vaosina voalohany zay zany manoloana ny tontolo rava tompoko tontolo rava no ny abean'ny tsy fakataovan-dalàna manoloana ny tontolo rava no ny fiheverana fa tsy ilaina tsony lalàna zay a ny fanavaozana atao voalohany indrindra de fanavaozana ny saina fanavaozana ny saina ndeo mihitsy ny zavatra rehetra fanontaniana avy hatrany ary rovina manomboka zay fanavaozana zay a zay resahan'ny ten'Andriamanitra rahantsika mianatra androany toko ena re ho idiratsika zany makasika an'le lohateny a fizarana fahatelo a avaozana ny zavatra rehetra satria iaraha mahita zany fa rava zany zao le tontolo zay le izy a de miresaka fitantanantsika hoe tontolo rava zany no atrehana kehitriny de eo le hoe mila avaozana ny saina mitoetsaina ka hoe tsy hevitra na isaina hoe tontolo efa rava ka de tsisy antenaina tsony tsisy fanantenana tsony ny ty tontolo ty fa avelo rava eo de potehana ihany koa le izy vo mainka potehana sady zay anisan'zany eto any zany maka ohatra kely ny tenatsika efa iaraha mahita fa potika ihany koa neny tenan'olombelona le potike rava ny tenan'olombelona potika sy rava simba de le toetsaina zany zay de mila tandremana de hoe efa miaino anatin'ny faratsinytsika ka de avy alao rava daholo de alao potehana ihany koa de iny ianao fa manapotika sy manimba ny tenanao ka de potehanao amin'ny fomba masana fa ny tenanao sady zay amin'ny zavatra hoanina zavatra sotroana zavatra fomba fiainana potehanao ihany koa ny tenanao zay mahatonga le ten'Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra hamantarana fa inona le sitrapon'Andriamanitra ndao maky toko sy andiny ray tsika namanadinao Ezekiel toko fahatelo amby telopolo andiny fa raiky ambiny folo inona le sitrapon'Andriamanitra ary Ezekiel toko fahatelo amby telopolo ka ny andininy fa raiky ambiny folo zao ny vaky ny teny lazao aminy hoe raha velona koa aho Jehovah Tompo de tsy sitrako ny hafatesany ratsy fanahy fa ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny lalany mba ho velona izy miala amin'ny lalany ratsinareo fa nahoana moa ny te ho faty anareo ry taranak'Israely zay jereny tsara nahoana moa ny te ho faty anareo nahoana ozy izy ny te ho faty anareo na de efa hita fa manaona le tontolo rava nisy potika ne le tontolo anisan'zany ny olombelona de miteny Andriamanitra fa nahoana moa ny te ho faty anareo fa nahoana ny te ho potika sy ho ravinareo tsy sitrako ane ny hafatesany ratsy fanahy tsy sitrako ny hafatesany ny olona tsy sitrak'Andriamanitra ny aravan'le tontolo sitrany fa mba hialany ratsy fanahy amin'ny ratsy amin'ny faratsiana de ho velona izy zay le hitanao velona am'le fahotana le hoe sans loi na le hoe fandikanany lalàna ny alan'ny ratsy fanahy amin'ny faratsiana ka mba ho velona izy zay zany le sitrapon'Andriamanitra tompo de zay sitrapon'Andriamanitra zay no ilaina am'le hoe fanavaozana ny saina hamantarana n'lay sitrapon'Andriamanitra de sitrapon'Andriamanitra kay zany raha vitina l izy de ny alana am'le faratsiana ka mba hanaovana ny tsara dia velona dia vovontsy zay ny tena sitrapon'Andriamanitra de tsika zany manatanteraka an'zay sitrapon'Andriamanitra zay eo am'resaka fitantanana zany zao tsika io naminadinao manatanteraka zay sitrapon'Andriamanitra zay ny tsika eo am'resaka fitantanana de manoloana le tontolo rava tompoko dia manatanteraka le sitrapon'Andriamanitra sika dia miala amin'ny ratsy dia mianatra manao ny tsara ka mba ho velona miala am'lay tsy fakataovan-dalàna zay le sitrapon'Andriamanitra miala tsy fakataovan-dalàna zay le hoe miala fahotanareo dia miova amin'ny fisainana de velona sika zay zany kay ny toetsaina tokony ananany
manoloana ny toejavatra misy ankehitriny sady zay dia ndao hititsika ry am'le hoe fantanina napetraka ao teo hoe rovinanao avozana zavatra rehetra amin'ny fomba hoana no anavozana an'izao rehetrarehetra zao efa manomboka hoe zany zao le fanavozana sa mbola ho avy zany hoe ho avozana zany zavatra rehetrarehetra ndao apokalypsy toko faraika amby roapolo andihy fahadimy no vakitsika apokalypsy toko faraika amby roapolo ka ny andininy fahadimy io zany aloha hoandeha hofatarina hoe tena isy marina ve zany hoe ho fanavozana ny zavatra rehetra izany apokalypsy raika amby roapolo ny andininy fahadimy manao hoe ary o lay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana indro avaoziko ny zavatra rehetra ary io koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo tenireo mazava mahatoky sy marina ireo tenireo inona le teny indro avaoziko ny zavatra rehetra jesosy no miteny lay mipetraka ambony seza fiandrianana ho avaozany jesosy ny zavatra rehetra fantanena azy apetraka raha ovina amin'ny fomba hoana efa tanteraka ve na hoe efa mandeha ve le fanavozana ankehitriny sa ahoana inona no fiatraika an'le fanavozana eo amintsika eo amin'ny olona manomboka eo amintsika tsinona le sy eo amin'le tontolo satria aza adino fa rehefa miresaka le hoe zavatra rehetra tsika izay le salamo efatra amby roapolo izao tontolo zao so miponina eo aminy ponina eo aminy zay le zavatra rehetra fa tsy mitany any fa miponina eo aminy any ko tafiditra karaha miteny jesosy hoe indro avoziko ny zavatra rehetra izao tontolo zao io zay tafiditra any ko ny ponina na ny olona ao anatiny ndao amaky toko sy andehana anankiray faharoatsika ary filipiana toko fahatelo andeha faharoapolo sy ny faraika amby roapolo io zany mbola manamafy an'lay hoe fanavozana any ko zay ho tanterahany jesosy filipiana toko fahatelo ny andininy faharoapolo sy ny andininy faraika amby roapolo zao no vakany teny fa ny fanjakatsika dia any an-danitra ary ihany koa no iandrasantsika mpamonjy dia jesosy kristy tompo izay anova ny tenany fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny araka ny fiasan'ny heriny zay ahaizany ampanaiky ny zavatra rehetra ho azy io zany zao namanadinoa de efa somary mapiditra kely amin'ilay fanavozana zay ho ataony jesosy dia amin'ny andeha faraika amby roapolo de miteny izy hoe izay hanovan'ina zy izy ny tenany fietenatsika ka anaona zy izy ovana anaona hitovy endrika amin'ny tena vonainy mafy tena mazava ny baiboly raha miteny jesosy hoe indro avoziko ny zavatra rehetra izao rehetra zao sy ny ponina eo aminy ny fomba anavaozany jesosy le olona zany io voalazany filipiana io hanova ny tenany fietretenatsika hitovy endrika amin'ny tena vonainy ohatra ny te-apatsiaika ela hoe ary amin'ny genesisy toko voalohany sy faharoa miresaka ny hoe araka ny endriny mitovy am'izay ve le tiany jesosy ahatongavany eto le anova rehefa mihetry ve zany le olona de lasa miverina am'le tare amy tsara indrindra ny genesisy toko voalohany ndraiky amby telopolo de zao tena mifandray mihitsiny io eto zany zao le zavatra ho ataony jesosy de ovana ny tenany fietrehtsika ka hitovy endrika amin'ny tena vonainy sady zay de ino moa zany ny tena ataony jesosy averiny jesosy lay endrika zay namorona n'andriamanitra azy tany amy genesisy le very noho ny fahotany zay le fanavaozana zay ataony jesosy amin'ny olona io amin'ny olona averiny jesosy eo amin'ny olona zany le endrika zay namorona anazy tany am-piandohana zay le hoe ovana fa hidirantsika io azavaitsika hoe ahoana moa zany tonga de ovana ahoana tsika zao zany zao hoe tsy manana ny endriky jesosy ane zany zao very le endriky jesosy sady zay le namorona anatsika very
dia jesosy zao a manavao zavatra rehetra dia ny zavatra ataony dia manova ny tenantsika izy hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny ndao somary hidirantsika kely foana le lohateny ary fa ndao jerevantsika aloha namanadino mahakasika n'izao tontolo zao ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ity raha miteny jesosy hoe indro avaozoko ny zavatra rehetra dia andao jerevantsika sy vakino amin'ny baiboly hoe fa inona no iseho eto amin'ity zao tontolo zao ity le tontolo zay hitantsika tamin'ny fizarana teo aloha hoe rava sady zay rava le tontolo dia anahoana zany le tontolo satria miresaka fitantana antsika nazavaina teto hoe tontolo efa ho ravana io tsisy fanantenana ka dia avy aloha potika ao aza tsy mila kolokoloana zany tsony ny tontolo iainana tsy mila tsaraina zany tsony sisisy ndao makitsika eo amin'ny petera faharoa ary petera faharoa toko fahatelo andininy fahafito sy ny fahafolo petera faharoa toko fahatelo ka ny andininy fahafito sy ny fahafolo fa izao lanitra sy tany ankehitriny izao dia azon'ny zany teny zany ho amin'ny afo ka tehirizina ao amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy andininy fahafolo fa ho avy tahaka ny mpangalatra ny andron'ny tompo ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firimoromona mafy ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa aza eo aminy raha le andiny fahafolo ao zao ny raisitsika namanadinao dia hoe anahoana zy izy ny tany sy izay rehetra ao aminy hodorana ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra ho levon'ny afo hodorana avokoa ny tany sy ny asa zay eo aminy olona koa ny zany tafitotra anatin'izany kanefa ao amin'le andiny fahafito dia mametraka tsara izy manazava tsara mifangamo zay le sitrapon'Andriamanitra zay nivakitsika tany amin'ny Ezekely tsy izay mihitsiny tsy sitrako izy izy Andriamanitra ny afatesany ratsy fanahy dia izao le voalazana amin'ny andiny fahafito raha iverenantsika kely hoe fa izao lahatra sy tany ankehitriny zao le tany rava zay hitantsika ankehitriny io zany n'olona zay reto dia hazonony zany teny zany ho amin'ny afo ka tehirizina tena zava-dehibe io tehirizina amin'ny ho amin'ny andro fitsarana sy fandringanana ny ratsy fanahy fantany mipetrako ary efa mandringana na hoe efa mandevona ny zavatra rehetra ve zany zao jesosy raha miteny izy hoe indro avaozoko ny zavatra rehetra tsy mbola io tehirizina ao izy tehirizina ho amin'ny andro fitsarana zay handringanana dia iza no aringana am'izay ny ratsy fanahy ny ratsy fanahy zay tsara ny ratsy fanahy lay voalazany Ezekely hoe lay tenen'Andriamanitra hoe tsy hitrako anie ny hafatesan'le ratsy fanahy fa mialany ratsy fanahy amin'ny lalany mialany amin'ny faratsiana ka mba ho velona izy dia mitena Andriamanitra mandefa antso any Andriamanitra alo amin'ny Ezekely mialaozy izy sady miala amin'ny lalany ratsinareo nahoana mo teo ho faty anareo ohatray aika zany raha miteny ato amin'le petera hoe ho fandringanana ny ratsy fanahy raha ny tena marina tsy niala tamin'ina zany le ratsy fanahy tsy niala tamin'ny lalany tsy niala tamin'ny faratsinana izy zany matoa voaringany fa tsy zay mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra ary zay matoa le fanavaozana tsy maintsy ataon'i Jesosy eo amin'ny olona mba ataontsika hoe isorohana n'ity voalaza petera ity le fandringanana dia tsy maintsy miasa Jesosy manavao ny olona rehetra sy ny zavatra rehetra ndao ny jerevantsika am'izay ary namanadinao hoe avaozina ahoana moa zany ny zavatra rehetra raha hoe tehirizina ho amin'ny afo sy amin'ny fandringanana izao rehetrarehetra zao dia zay mbola tsy tanteraka zany le fandringanana fa manao fanavaozana ny zavatra rehetra Jesosy ankehitriny amin'ny fomba ahoana petera faharoa no andovaka itsika ny andininy fahatelo ihany dia ny andininy fa 1 ambin'ny folo
telo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Bedera faharoa toko fahatelo a ny andininy fa raika ambin'ny folo, telo ambin'ny folo ary efatra ambin'ny folo. Koa raha olevina toy izany zao zavatra rehetra izao, de olona tokony anahoana moa ianareo amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Andininy fahatelo ambin'ny folo. Kanefa isika araka ny teny fikasany de manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Koa amin'izany ry malala, satria mananteny zany zavatra zany ianareo, efa mazotoa mba ho hita tsy manantsiny amampondro eo anatrehan'ny tompo amin'ny fihavanana. Voalaza tsara mihitsy a. Raha ho levina toy izany izy zao zavatra rehetra zao, raha ho tehirizina amin'ny afo zao zavatra rehetrarehetra izao, de miteny izy olona tokony hanao ahoana moa isika amin'ny fitondratena masina sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ao amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo de miteny izy kanefa araka toe fikasana dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao isika. Ake zay zany zavatra iseho eto amin'ity tontolo misy atsika ity, misy lanitra vaovao sy tany vaovao. Zay mahatonga le teny Jesosy hoe ho avaozoko anie zavatra rehetra izao rehetra zao sy ny mponina eo aminy ho avaozan'i Jesosy avokoa. De le zao rehetra izao tehirizina amin'ny afo. Sady zay tehirizina amin'ny afo zao rehetra zao, fa le mponina kosa diosy le petera raha ho levina izany zao rehetra zao, olona tokony anahoantsika ny amin'ny fitondratena masina. Sady zay andiny faefatra ambin'ny folo tena mazava be. Koa amin'izany re malala, satria manantena izany zavatra izany isika. Inona le zavatra antenaitsika? Lanitra vaovao sy tany vaovao. Satria manantena zany lanitra vaovao sy tany vaovao zany tsika dia ahoana izy izy mazotoa mba ho hita sy manatsiny amampondro eo anatrehan'ny tompo. Ndao ara-maky toko sy andininy telo mifanisitsika naminadinao mahakasika an'le hoe ho avaozan'i Jesosy ny zavatra rehetra. Zay fanatanterahana ilay amin'ny Filipiana toko fahatelo hoe ovana ny tenan'ny fietretenantsika ka hitovy endrika amin'ny tenan'ny voninay. Ovana isika. Io hoe tonga de fanovana hoe za tonga de ovana ianao. De lasa miova ny mombanao rehetrarehetra. Fa toko sy andininy telo mifanesy no andeha vakitsika. Mitovy ny hevitra lazain'izy anankitelo reto. Kolitana faharoa toko faefatra ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Zay voalohany. Avy eo Kolosiana toko fahatelo andininy fahafolo. Ary ny fahaefatra Efesiana toko faefatra andininy faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Kolitiana faharoa toko faefatra ka ny andininy fahaenina. De zao no vakany teny. Enina ambin'ny folo, andininy faenina ambin'ny folo azafady. Kolitiana faharoa toko faefatra andininy faenina ambin'ny folo. Ary tsiketraka izahay fa na dia mialevina zany toetra ivelany dia avaozina isan'andro kosa ny toetray anatiny. Apitsika le Kolosiana toko fahatelo andiny fahafolo. Kolosiana toko fahatelo ka ny andininy fahafolo. De zao no vakany teny. Ary efa notafinareo ny toetra vaovao izay avaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny endrik'izay nahary azy. Efesiana toko faefatra andininy faharoa amby roapolo sy telo amby roapolo. Efesiana toko faefatra ka ny andininy faharoa amby roapolo sy ny andininy fahatelo amby roapolo. Mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny fitaka. Fa mba ho avaozina kosa ianareo amin'ny fanahany sainareo ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Inona zavatra lazain'ireo toko sy andininy anankitelo ireo ny amin'le fanavaozana? Fanavaozana toetra. Zay indrindra. Aika zany ry havana malala ilay teny Jesosy hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Avaozan'i Jesosy ty tany ity satria tehirizina amin'ina le zao rehetra izao, tehirizina amin'ny afo. Sady zay. Fa ny olona satria ny olona ihany koa
dia eto amin'le zao tontolo zao ny olona ho avoaziny jesosy any ko neny olona sady zay de le fanavaozana zay ataony jesosy ho an'ny olona fanavaozana ny toetra de tena mahafinaritra be le voalazany ten'andriamanitra raha resy fotsiny lay Korintianina faharoa toko faefatra ny andininy fa enina ambin'ny folo de ozy izy ny teny Paoly tsiketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia manao anazy izy havaozina indray mandeha ve isan'andro ny toetray anatiny mahafinaritra lay fanavaozana ny toetra zay ataony jesosy tsy indray mandeha kely izy fa isan'andro avaoziny isan'andro hoy ny ten'andriamanitra ny toetra anatiny de mahafinaritra koa le voalazany Kolosiana toko fahatelo andiny fahafolo tsy manina aventsika le vakiteny ary efa notafianareo ny toetra vaovao zay havaozina ho amin'ny fahalalana tsara araka ny ito am'izay koa mahafinaritra amin'ny toko sy andiny io araka nino izy izy endrik'ilay nary azy zay ke le fanavaozana le toetra hitovy endrika amin'izy jesosy am'le nary azy zay nino izy tsy na fa toetra an' jesosy zay le tian'olona zay le endrika zany dia toetra le endrika dia avaozina hitovy endrika am'ilay nary azy isika hanana ny toetra an' jesosy ary lay Efesiana moa zany teny milaza mihitsy hoe ny endritsika na ny toetsika akehitriny simba anie le toetsika akehitriny miasimba mazava tsara mihitsy mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny zay miasimba araka n'iny filany fitaka zay le hoe noho ny tsy fakataovan-dalàna dia simba lay endrika na le toetra fahiny simba de avaoziny jesosy avaoziny de avaoziny hitovy endrika an'le nary azy de le fomba navaozany jesosy isan'andro sady zay le teneny Paoly avaoziny isan'andro izy ny toetray anatiny toetra anatiny ndao dilantsika kely namanatiny tena mahafinaritra le loha hevitra hoe aika izy zany ity zavatra iainantsika eto amin'ity tany ity jesosy mihitsy no miditra antsehatra zay matoa le loha hevitrasika anankitelo hoe baiboly fitantanana famonjena zay le fahatelo famonjena aika zany le fanavaozana zay ataony jesosy inona ny tanjony anatin'le izy famonjena ny tanjony sady zay famonjena le tanjony de ndao tsika hijery kely amaly an'le fantaniana hoe ahoanany ny fomba anatanterana zay fanavaozana zay efa mazava zany zao le izy hoe fanavaozana ny toetra le izy sady zay fanavaozana toetra ahoana ary ny fomba hanatanterana an'izay ary mazava ho azy hoe rovina no manao an'izay fanavaozana zay jesosy zao ankehitriny zao sady zay manomboka ankehitriny zao efa anatin'ny fanavaozana zany zany lasa fiteny mahazatra moa zany zao hoe zay voambolana zay efa anatin'ilay fanavaozana zany tsika ankehitriny fanavaozana ny toetra mahafinaritra le izy namanatino raha teo am'le lohateny teo aloha inona ny mila fanavaozana ny saina sady zay fa eto ninona mihitsy no tiany jesosy ho avaozina ny toetra mihitsy tompo ny toetra zay le endrika jesosy zay endrika zay namoronany atsika manana fanontaniana kely paster ataoko hoe mifandray amin'ny loha hevitra efanjerentsika tany aloha ela tany le fanavaozana isan'andro ty misy voambolana ampiasainao tam'izany hoe fanamasinana zay mihitsy ve io resaka io miditra am'izay fanamasinana zay hoe jesosy rehefa tonga eo amin'ilay olona anankiray zay latsa ao anatin'ny kitapon'ny ratsy fanazany ny fanavaozana ataony jesosy manomboka eo amin'ny saina de miova toetra manahaka n'lay nary aza lay mpanota de
ozy izy paoly hoe avozina isan'andro misy ifandraisany am'le dingan'ny fanamasinana tamin'loha hevitra ny anarantsika tany alova izy io sa zavatra samy hafa mihitsy ao fa valetsika zay aorianany fanazavana zay omena rehefa avy eo zay mahatsara le fantaniana hoe ahoana fomba atanterahana lay fanavozana de le fanavozana ny toetra zany satria raha isika afaka manova toetra ve tsika tsy afaka tsika raha ny baiboly raha ny helin'ny tena raha ny baiboly no vakina raha ny ten'andriamanitra te miteny hoe moma ovaniody va ny etopiana any amin'ny jeremia izy mitena an'izay moma ovaniody va ny etopiana maovany sora va ny leopardy raha izany ozy izy de afaka manao tsara ny ko ianareo zay efa zatra nanao ratsy ary amafisina any ko moa zany hoe efa olo maloto efa nivakitsika koa zay ten'andriamanitra zay tany aloha tany efa tahaky ny olo maloto zay rehetra ozy izy ary tahaka ny lamba misondrany famarinanay tsy afaka zany tsika ary zay mahatsara le apokalipsy toko faraika am'roapolo vakitsika nefa di matoko izy izy ireo tenyreo sady marina sady zay teny jesosy hoe indro hoavaozoko izy no miteny zavatra rehetra tena mahafinahitra ry avina malala tsy maintsy tanteraka zany ty fanavozana ty raha zay nilazantsika anazy satria iza mihitsy no manao jesosy mihitsy mihitsy ane manao an'le izy mihitsy manatanteraka lay fanavozana eo amin'ny fiainatsika de idirantsika zay andao amaky toko sy andiny ray tsika ary Matthieu toko fa 7:10 Matthieu toko fa 7:10 de eo vakitsika ny andininy fa 7:20 sy ny fa 9:20 zao ny vaky ny teny Matthieu toko fa 7:10 andiny 7:20 sy 9:20 de namaly Petera ka nanao taminy hoe indro izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao koa inona ary no ho azonay fa hoy Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany voninahiny ny zanak'olona ianareo koa zay nanaraka de hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsara ny firenena Israely 12 izao tafitotro indray le voambolana sady zay fanavaozana rehefa mby amin'ny fanavaozana hoy Jesosy ka hipetraka amin'ny seza fiandrianana ny voninahiny ny zanak'olona ianareo koa zay nanaraka de hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 sady zay ndao vakitsika amin'ny dika teny ombonana izy io Matthieu toko fa 7:10 dia ny andininy fa 7:20 sy 9:20 ao amin'ny dika teny ombonana mandeha vakitsika azy inona ny tena tiany Jesosy olazaina am'le hoe mby amin'ny fanavaozana satria le fanavaozana zany fanavaozana ny toetra avozony isan'andro ny toetra anatiny hoy apôstôly Paoly raha mielevana kosa ny ivelany Matthieu toko fa 7:10 ka ny andininy fa 7:20 sy 9:20 dika teny ombonana eto Madagasikara zao no vaky ny teny Matthieu 7:10 andiny 7:20 sy 9:20 tam'izay Petera dia niteny tamin'ny Jesosy hoe indro zay efa nahafoy ny zavatra rehetra ary de zao miaraka aminao izao ka inona no azonay de hoy Jesosy tamin'ny mpianany lazaiko marina aminareo fa rehefa ho avozina tanteraka zao tontolo zao ka hipetraka amin'ny seza fiandrianany be voninahitra ny zanak'olona ianareo 12 lahy niaraka tamiko de samy hipetraka amina seza fiandrianana mba hitsara ny foko 12 amin'ny Israely rehefa avozana izao tontolo zao izy sady zay lazainao rehefa ho avozana zao tontolo zao ka hipetraka amin'ny seza fiandrianana ny zanak'olona de ianareo koa hipetraka le fanavozana zany azavaina tsara le tontolo ho avozany Jesosy le zavatra hita maso zavaboasy sisa sady zay fa miaraka am'izay any ko lay olona eo amin'le tontolo ho avozany Jesosy any ko raha ovina ny fanavozana io ary amin'ny fomba ahoana miandry an'ity ve hoe rehefa hipetraka amin'ny seza fiandrianana zanak'olona zay vao ho avozany Jesosy ny le tontolo sy le olona rehetrarehetra de le fanavozana efa hitantsika teo namanadinao hoe fanavozana ny toetra le izy toetra am'izay ve tompoko zay vao hovana ny toetratsika ho avozana ny toetrantsika mba
hitovy endrika amin'ny toetran Jesosy. Mahafinaritra raha mijery baiboly ianao namanatinao jero tsara eo ambany eo misy fanazavana lay teny hoe fanavaozana. Ao mba avakio kely anie de eo amin'ny noty ambany eo le ao amin'ny baiboly tsotra ka dia azavainy hoe avy amin'ny teny grika inona no nandikana amin'le hoe fanavaozana. Dia ambany ery zany a misy marika telo kely raha mitovy ny baibolitsika fiteraham-baovao. Mahafinaritra za fiteraham-baovao. Fahateraham-baovao zay zany hoe ateraka indray. Resaka ny fanaovana tamin'ny Nikodemosy izy. Zay indrindra. Ajaona 2:7. Hitanao tsara am'izay zany zao fa petraka mihitsy zany ny teny Jesosy iny. Zay milaza hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Satria de le hoe fiteraham-baovao toetra le ovana. Fanovatoetra le fiteraham-baovao fanovatoetra. Mila ateraka indraika izany mba atateraka n'lay fanavaozana ny toetra. Mazava ny ten'Andriamanitra raha avana malala. Io zany le fanavaozana ny toetra tsy hoe za Jesosy matena ovay mihitsy ny toetra koa mba ho tateraka amiko zany hoe fanavaozana zany. Fa inona le izy fiteraham-baovao. Fiteraham-baovao izy to. Ary zay mahatonga ty teny ty ovakitsika am'izay ty teny ty ao amin'ny Korintiana faharoa 5:5 ny andininy fito ambin'ny folo. Korintiana faharoa 5:5 andiny 7:10. Dika teny protestanta. De avy eo vakitsika dika teny monana. Korintiana faharoa 5:5 de ny andininy 7:10. 7:10. Zao ny vaky ny teny. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Olom-baovao satria olom-baovao. Efa lasa ny zavatra taloha. Raha misy olona aiza izy ao amin'ny Kristy. Ao amin'ny Kristy. Zay kely ny atonga anao ho lasa olom-baovao. Fa ndao mba vakina kely ny ao amin'ny baiboly diana. Inona ny tiany ahoana ny fomba ilazana azy le hoe ao amin'ny Kristy ka tonga olom-baovao. Korintiana faharoa 5:5 ny andininy 7:10 dika teny ambony eto Madagasikara. Raha misy olona tafaray amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra tranainy ary efa mby eo ny zavatra vaovao. Mahafinaritra. Raha misy olona maneno azy izy tafaray amin'ny Kristy. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly miteny hoe avaozana isaky niny isan'andro zay isan'andro ny toetray anatiny. Tafaray amin'ny Kristy. Raha misy olona tafaray amin'ny Kristy olom-baovao izy. Io zany tsy hoe androany aloha tena ao tsara mihitsy tena androany tena manokana fotoana mihitsy tena hoe ifandray amin'ny Jesosy olom-baovao azy zany. De na ny fitondran-tenana na ny fihetsika ao na ny asanao de hoe tena niova kosa tena lasa niova. Avy eo afaka herinandro indray fa miverina le taloha. Kanefa baiboly no teny hoe efa nanina zavatra tranainy. Efa lasa zavatra io zay zany eto am'izay mamaly an'le fantaniana hoe misy fandraisana am'le fanamasinana ve tena zay mihitsy fiainana isan'andro. Azy mazava na tena apôstôly Paoly avaozana isan'andro ny toetray anatiny. Amaky tokosanentsika Tesaloniana voalohany 5:4 azafady. Tesaloniana voalohany 5:5 dia vakitsika ny andininy 7:20. Tesaloniana voalohany 5:5 ka ny andininy 7:20. De zao ny vaky ny teny. Ary Andriamanitry ny fiadanana ane ahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo
ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanantsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika. Tsy hanatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy. Ary fiavian' Jesosy Kristy voalaza le Petera faharoa toko fahatelo hoe hoavy tompo-pangalatra ny androny tompo ary ny lanitra sy izao rehetra zao dia olevony afo amin'ny fiavian' Jesosy Kristy. De ozy izy ny teny ato, Andriamanitra ny fiadanana anino ozy izy? Hanamasina anareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy tompontsika ianareo. De inona le zavatra ataon'Andriamanitra? Aoka atao inona ozy izy? Harovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo mba ho tanteraka. Zay le hoe hanana ny hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. De li zany zay mahatonga apôstôly Paoly isan'andro avaozana, arovana ny fanahy, arovana ny aina, arovana ny tena mba ho tanteraka ka hitovy endrika amin'ny Jesosy Kristy. Ka tsy hanatsiny rehefa ho avy Jesosy dia tsy hanatsiny amin'ny fiavian' Jesosy Kristy isika. Fantanina somary sasa na azo apetraka na tsy le fanavaozana ataon'i Kristy eo amin'ny olona ve zany vita melohan'ny fiaviany? Iany tompoko. Efa vitany? Vita. Amin'ny fiavian' Jesosy olona efa vonona no avaozana. Zay zany raha azavaintsika araka n'le lohateny, olona efa no avaozana no ho hitan'i Jesosy sy ho raisiny. Ary eo le hoe ho tehirizina amin'ny afo izy izy ho fandringanana ny ratsy fanahy. Le ratsy fanahy zany raha tiana marina, olona zay tsy hoe efa voatokana ao am'izay be izy, tsy zay fa olona zay tsy nanaiky le fanavaozana. Efa nialana nenina tamin'ny fanavaozana. Olona tsy nanaiky le fanavaozana zay nataon'i Jesosy de tsy inona fa le famerenana fanovana an'le toetra isan'andro de nao tsy nety niova tsy nanaiky ovana. Zay niny izany hoe ao amin'ny mahafinaritra be mantsy namanadinao no ilazany DM anazy lay ao amin'ny Romana toko faharoa amby folo andimy faharoa. Dao mba vakitsika kely tsy maninona somary azavaina kely misimisy. Romana toko faharoa amby folo andimy faharoa. Eo zany ny tena manamafy an'lay fantanianao teo. Romana toko faharoa amby folo ny andinin'ny faharoa dika teny amboniny eto Madagasikara. Aza miray lasitra amin'izao tontolo zao fa meteza hovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka mba aizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sy ankasitrahany ary lavorary. Mahafinaritra. Meteza anao zay izy? Hovan'Andriamanitra tokoa. Meteza hovan'Andriamanitra mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. De le hoe ratsy fanahy zay voaringa tsy nanaiky an'iny izy tsy nety novan'Andriamanitra. Tsy nety novan'Andriamanitra izy tokoa. Tena zay le famonjena am'le loha hevitra lehibe hoe famonjena fitantanana baiboly. Andriamanitra mitantana an'izao rehetra zao, tompon'izao rehetra zao, nara izao rehetra zao, simba sy rava le izao rehetra zao, de inona no ataon'Andriamanitra? Ho avaoziny izao rehetra zao mba hitondra famonjena, ho tonga amin'ny famonjena ary mba ho tanteraka ny famonjena. Zay zany izy raha fititsy. Ia, mazava ny fanazavana na de mbola mampangetaheta fatratra aza tsy ho latsa-danja amin'izay ny zanatoa hevitra ho jerentsika amin'ny manaraka fa noho ny fotoana manapetra dia andao ho farana nambavaka aloha te fizarana fahatelo ity. Miaraka ivavakatsika. Jesosy eo milaza ianao fa ho avaozinao ny zavatra rehetra ary matoky sy marina ny teninao. Fantatra ankehitriny fa ao anatin'izany fanavaozana izany indrindra ianao dia manana vao ny toetra isan'andro mba hitovy amin'ny endrika zay namoronanao azy tamin'ny voalohany. Jesosy eo tena sitrakay raha mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy ny fanavaozan-toetra
izay tanterahinao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Dia mankasitraka tamin'ny faharetanao a misaotra andreo namana teknisianina ihany koa izay nampifandray antsika ary misaotra ny pasteur Rebartena Valera nanaiko fitaovana nampiasain'ny tompo ampitan'izany fahalalana sarobidy ho antsika mianakavy izany. Mandrapiteny, mandraparesaka, mandrapijery ho amin'ny manaraka indray. Tompo klasy, tompo avy.